Ampifaliana hatrandriavana ny onana amintsika eto amin'ny fotoana ny mitomba amin'ny fahalalana ny Kristy. Ary fifaliana ho manokana ny fampizara aminao ny fahalalana tsara zay hitako amin'ny soratra masina momba ny Kristy indray anio, indrindra miatrika tao amin'ny fotoan-dehibe isika. Ary everiko fa iray amin'izay zava-dehibe amin'ny fiainantsika tokoa ny hodinintsika ny indray hitombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy, nefa alohan'izany dia mbola ara-mivavaka aloha isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fotoana omenao anay indray anio, azonay miaraka mitomba amin'ny fahalalana ny Kristy, midera sy mankalaza ny anaranao zahay. Ankehitriny raha hianatra ny momba ny Jeso tomponay izahay, mangataka anao fanahy masinao, ianao indray no anazava aminay zay tianao ambara aminay, mba hitondra fahazavan-tsaina vaovao anay indray ny teninao zay ianaranay hitombonay amin'ny fahalalana ny Kristy tomponay. Amin'ny anaranao Jeso tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny fisian'i Jeso tompo teto tany dia nizara ny fotoana sy ny tantara. Ka na dia nisy aza olo malaza teto amin'izao tontolo zao, tsy nizara ny fotoana sy ny tantara akory ny fisiany, fa Jeso tompo kosa ny mahagaga dia ity. Lehilahy faran'izay nahantra, tsy mba nanana zay ametrahany lohany, tsy nanana dia tany ray dia aza, tsy nanana dia trano bongo aza, ary ny fiafaran'ny fiainana ara-nofo aza, dia fa fahambaraka teo ambony hazojaliana. Nefa izao ny mahagaga, ny tantarany sy ny fisiny teto an-tany, dia nahatonga ny tantaran'izao tontolo zao izara roa, ny hoe talohan'i Jeso tompo sy taorianan'i Jeso tompo. 700 taona talohany efa dia nisy lehilahy iray nilaza hoe ny anaran'io zaza zay ho teraka io dia hatao hoe mpanolon-tsaina mahagaga. Ary izay indrindra ny tiako hodinina amintsika menakavy anio, Jeso mpanolon-tsaina mahagaga. Zao manko nilazay ny Isaia mpaminany ny aminy, fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy nomena antsika, ny fanapahana dia ho antsorony any anarany atao hoe mahagaga mpanolon-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrena ny fiadanana. Ka izay hodinintsika anio dia hoe mpanolon-tsaina, mpanolon-tsaina mahagaga. Jeso mpanolon-tsaina mahagaga. Mpanolon-tsaina hoe, raha mijery reny manam-pahefana rehetra reny ianao, na manam-pahefana izy na manam-pahefana izy eo amin'ny fitondrana, dia mila mpanolon-tsaina izy. Ary misy ao anatin'ny kabinetrany ny atao hoe mpanolon-tsaina. Inona ny dikan'izany? Ireo milana hevitra, rehefa misy zavatra atao mila hevitra. Mila mpanolon-tsaina manko isika. Na iza samy mila mpanolon-tsaina daholo. Ary ny olombelona dia mitady mpanolon-tsaina. Fa zay ho jerentsika anio ary dia zao, inavy ireo mpanolon-tsaina ny olombelona ireo. Raha ny mpanolon-tsaina voalohany ny olombelona ry havana dia Andriamanitra. Andriamanitra ny mpanolon-tsaina azy hatramin'ny voalohany, satria Andriamanitra no niteny tamin'ny Adama sy Eva, nanolo-tsaina azy ny amin'ny antom-pisiany, nanambara taminy ny amin'izay tokony ataony, ary ny tolo-tsain'Andriamanitra dia nomeny any Adama sy Eva. Andriamanitra nanao hoe indro nomeko anareo ny anana fihinam-bo rehetra zay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra zay misy vosy sy manitsam-bo. Zany hoe Andriamanitra dia namorona olombelona atao inona? Hanjaka amin'ny zavaboary rehetra, hanjaka amin'ny ranomasina, hanjaka amin'ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra ny mpanolon-tsaina azy voalohany indrindra, dia niadana izy raha mbola Andriamanitra ny nanolo-tsaina azy. Saingy nisy mpanolon-tsaina faharoa zay nekeny olombelona, dia Satana zany. Satana ny nanolo-tsaina azy faharoa. Raha tokony nijanona tamin'ny tolo-tsaina nomen'Andriamanitra izy, dia nanaraka ilay tolo-tsaina faharoa, le mpanolon-tsaina faharoa nomena rana, zay nilaza tamin'ny vehivavy hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Raha mihinana an'io ianao, hihiratra ny masonao. Dia nanjary niala tamin'ilay mpanolon-tsaina voalohany ny olombelona, fa nanaraka ilay mpanolon-tsaina faharoa, di Satana izany. Ary nanomboka hatreo
de tsy hain'ny olombelona intsony ny haino an'Andriamanitra, tsy hain'ny olombelona intsony nanaraka an'Andriamanitra, dia nanjary nanjaka teo aminy, teo amin'ny fiainany, ny vokatry ny nanekeny le tolotsaina faharoa. Lay mpanolontsaina faharoa de ny demonia zany. Ary io mpanolontsaina faharoa io de miafina tao anatiny zavatra maro. Hanka tatorina ny olona rehefa tolotsaina nomeny devolona rahany, de nanjary tsy ny ainan'Andriamanitra intsony ny olona, fa ny aino ny tenany izy, ary ny tenany nanjary mpanolontsaina azy. Dia inona ny zavatra nitranga? Samy manao zay tiano atao, zay fantany ho mety daholo ny olona rehetra. De samy mandehandeha am'izay saim-patany eny ny olona, de ny tenany ihany no manolontsaina azy, ny sitrapon'ny tenany ihany no tanterahiny. Ka na de misy mpanolontsaina aza, de matetika zay tiany atao ihany ny tanterahiny. Ary nahatonga an'Andriamanitra nanome teny ny Israely hoe: aza manao arak'izay rehetra tiatsika eto ankehitriny intsony ianareo, fa izao samy manao zay mahitsy eo masony zao avy, zany avy ny olona rehetra. Samy manao zay tiany atao fotsiny ny olona. Voatery manao lalàna ihany ny olona, saingy zao na de eo aza ny lalàna, ny sitraky ny fony ihany no ataony, ary de mazava loatra fa manjary miteraka fikorontanana izany. Misy ndray misafidy ny anaraka ny tolotsain'ny filôzofia sy ny fianarana nataony, ny fomban-drazana ny ainany hatramin'izay, izany ihany mpanolontsaina azy. Ka na dia eo aza ny tenin'Andriamanitra ny filôzofia n'izao tontolo zao, ny fianarana nataony teo am'izao tontolo zao, sy ny zava-misy teto am'izao tontolo zao, izany mpanolontsaina azy. Ary mampalahelo aza de ty, ny sasany indray, ny maty ny mpanolontsaina azy. Makany amin'ny maty izy, mila saina amin'ny maty izy, mila hevitra any amin'ny maty izy. Ny fanandrona sy ny sikidy no mibaiko ny fiainany, ny astrolojia no mpanolontsaina azy isanandro. Ka raha vao mividy gazety izy, ahoana ny vintako an'io, anyray ny azy ny mpanolontsaina azy. Ary de tsy mahagaga ry havana, fa ireny mpanolontsaina isan-karazany rehetra reny de tsy hafa akory fa avy amin'ny hevitry ilay nanolontsainantsika faharotany Edena, ka mahatonga atsika hivily tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no nahatonga an'Andriamanitra haniraka mpanolontsaina vaovao ho eto am'izao tontolo zao. Zany nahatonga ny Isaia-paminany na hoe ny anarany atao hoe lay mpanolontsaina mahagaga. Iza io? Jeso tompo io. Nahoana ny mampanolontsaina mahagaga azy? Satria nahatongavany teto am'izao tontolo zao de zavatra mahagaga. Mahagaga ny nahatongavany teto am'izao tontolo zao, fa tsy mba tahaky ny olombelona rehetra ny fahatongavany. Nahoana ngaho ianao? Satria virjiny no niteraka azy. Am'izao fotoan'izao moa misy manao insémination artificielle. Zany hoe misy ho ny vehivavy sasany tsy te hanambadiny izy nefa te hiteraka. De misy ny fomba ataondry zareo manam-pahaizana mampiditra spermatozoïde any amin'ny vehivavy tsy mbola niteraka, dia manjary miteraka izy rehefa avy eo. Saingy zao, lay spermatozoïde zay ampidirina any amin'le vehivavy te hiteraka nefa tsy te hanambady, dia mbola avy amin'olombelona ihany. Fa lay Jeso Kristy tompo kosa mahagaga ny nahaterahany, satria lay virjina de nilazana hoe ny fanahy masina no ho tonga ao aminao, ary de hiteraka zazalahy ianao, ka ny zaza hiteraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra, atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa de mahagagana ny nahatongavany ho nofo teto an-tany azy, fa ny fanan'Andriamanitra no naka nofo, tonga nofo tao amin'ny Maria, ary de izany no lay Jeso atao hoe mpanolontsaina mahagaga.
fa ny anankiray mahagaga azy koa de zao rehefa teto tany izy dia hita fa mahafantatra ny zavatra rehetra na de ny any am-pon'ny olona tsy miloka azy satria zao ny teniny ray andro tamin'ny olona nieritseritsy na hoany ianareo ny mieritseritsy izany eo am-ponareo mahafantatra na de ny any am-pon'ny olona aza ny devoly ry havana de tsy mahalala ny any am-pon'ny olona tsy mahafantatra izy ny zavatra alokon'ny vavan'ny olona ny fikasana ataon'ny olona ka alokon'ny vavan'ny olona ka rehety ivelany izany ny fantatry ny devoly fa ny ao am-ponao raha mieritseritra ianao de tsy fantany ny eritreritrao saingy zao ny ataon'ny devoly dia miteny eo amin'ny eritreritrao izy ataony zany maka fanahy anao izy ataony zany fa ny mamantatra ny ao anatin'ny fonao marina ao tsy hainy zany fa Jeso tompo kosa mahalala ny ao anatin'ny fonao izy mahalala ny zavatra rehetra izy ny anankiray koa ny mahagaga amin'io Jeso tompo io izy io de tsy afakory fa mahafantatra na dy ny mandrak'izainao azy fantany ny mandrak'izainao fantany zany ny ampitsonao fantany zany efa hainy zany ianao raha makany mpanandro sy piskidy ohatra na manao makany amin'ny olona manao azo tsindrin-javatra ohatra de aoko ho fantatrao fa zay zavatra lazainy aminao eo ankehitriny dia zavatra kendreny satana ho tanterahina eo aminao mba hahatonga anao eo ambany fanandevozany izany no antony raha ohatra zao makany amin'ny piskidy sy ny mpanandro ianao ka lazany hoe zao no hitranga aminao ary zao no hisy aminao de izao ny fantaro ny demonia izay miteny amin'ny alalan'ny fanandrona sy ny sikidy isan-karazany dia manomana ny fomba ahatanterahany reny zavatra ireny eo amin'ny fiainanao na akatoavinao zay ambarany na lavinao zay ambarany satria efa nanatona azy ianao ny fanjakan'ny maizina de miara-miasa amin'io olona io zay ampiasainy io haninona hanatanteraka zay zavatra lazain'lay mpanaro na piskidy ary ny fahatanterahany zany dia mahatonga anao hatoky sy hino ny piskidy hahatonga anao hijanona ao anatin'ny aizina satria ny fanjakan'ny aizina anie ka mibaiky koa fanjakany ary zany mahatonga antsika hanohitra ny asan'ny maizina mba tsy ho andevy nitsony amin'ny asan'ny aizina isika fa Jeso tompo lay mpanolon-tsaina mahagaga no nampahafantatra atsika izany asan'ny maizina izany ary nahatonga atsika hoe aza manaraka ny asan'ny maizina tsy mahavoka tso fa aleo mananatra ireny isika tsy mitolona amin'ny nofamandra hoy ny fanahin'lay mpanolon-tsaina mahagaga fa amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao ary zany tokony andinianao hoe iza ny manolo-tsainanao ny mpanjakany maizina sa lay mpanjakany mpanjaka lay Kristy fahazavany zao tontolo zao ary mpanolo-tsaina mahagaga io ny mampahafantatra anao fa misy mpanolo-tsaina raha ny olony eto am'izao tontolo zao zay tsy mahalala ny mandrakizainao afa-tsy zao ihany nitondranao any amin'ny helo hiazonanao eo ambany fahefany zany ihany no ataon'lay mpanjakany aizina zany no ataon'ny satana mampiasa fomba samy hafa rehetra eto am'izao tontolo zao izy hiazonana anao eo ambany fahefany mpanolo-tsaina mahagaga nefa Jeso tompo ka na iza nanaraka ny tolo-tsainy Jeso tompo dia nahita ny fahafahany izy tonga olo-nafaky izy jamba teo aloha mahiratra azo ao lay jamba zay toerany fanahiny Kristy ny toerany fahafahana ho Paoly apôstôly raha nanoratra izy ilay mpanolo-tsaina mahagaga io ny mpanolo-tsaina tsara indrindra tokony arahin'ny olona fa sady mahalala na de ny mandrak'izay azy izy efa nambarany zany mandrak'izay zany efa lazain'lay mpanolo-tsaina mahagaga zany ke zao ny lazainy hoe toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeriny zanany lahy tokana mba tsy ho veza rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay izany fiainana mandrak'izay zany izany no tenin'lay mpanolo-tsaina mahagaga tonga teto tany hamonjy anao hanambara aminao ny marina hampahafantatra anao zay lalana tokony ombanao hanolo-tsainanao aho izy hitsinjo anao ny masoko ary hainy ny tompo atao zany
fantatry ny tompo zany. Eto aho ry havana de ty ampahery ny mpianatra, ianao zay mbola mianatra, ianao zay mbola anatrika fanadinana, fa le manambara aminao fa misy mpanolon-tsaina mahagaga. Nahoana ny mpanolon-tsaina mahagaga? Na de mbola amin'ny heritaona aza ianao vo anao fanadinana, am'izao zaho miteny aminao zao lay mpanolon-tsaina mahagaga de efa mahafantatra sahady ny sujet d'examen rehetra ivoaka. Efa mahafantatra sahady izy am'izao zaho miteny aminao zao. Ary de azonao atao ny mivavaka am'lay mpanolon-tsaina mahagaga, ny miresaka aminy hoe tompo efa fantatra sahady reny zavatra nadinana amin'ny heritaony, ko de mangataka aminao aho. Aoka mba ho aiky soma tsara dieny zao zaho vao manomboka hianatra izao. Mba ho vitanay ny programme, mba ho hitako soma tsara ny fanadinana rehetra nadinana, ka raha tonga ny fanadinana de tsy atahotra intsony aho, satria mino aho tompo fefa hainao sahady ny zavatra nadinana, ary de sady ho vitako révision zany ny zavatra ho aiko tsara. Azonao ataony mangataka izany aminy, satria izy no lay mpanolon-tsaina mahagaga mahalala ny zava-miafina rehetra. Ary tsy vitan'izany ihany ny maha-mpanolon-tsaina mahagaga azy, fa mahay ny zavatra rehetra koa izy. Mahay ny zavatra rehetra izy. Tsy misy zavatra tsy hainy atao, na inona izany. Nahoana ary? Satria na ny rivotra sy ny rano aza manaiky azy zany. Eny, manam-pahefana na de amin'ny fahafatesana azy lay mpanolon-tsaina mahagaga. Ary zany ny tena mahagaga azy. Ny maty tany am-pasana ny Lazarosy, teny ray-mbava monja ihany nefa ry Lazarosy mivoa, de nivoaka avao am-pasana ny maty. Hery ny lay mpanolon-tsaina mahagaga izany. Ny rivotra sy ny rano, ny cyclone teny ambony ranomasiny Galily, nitsangana fotsiny izy de niteneny hoe mangina mitsahara, de nitsahatra ny rivotra sy ny rano ny voasoratra ka tony tsara ny andro. Tsy miteny akory izy. Mofo 5 sy hazan-drano 2 fotsiny, de mitombo azy eo ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 amikisana olona tsy omby 5,000. Mahay ny zavatra rehetra tokoa manko lay mpanolon-tsaina mahagaga. Ary ny anankiray am'izay mahafaly indrindra de zao, tsy mba miteniteny foana izy, fa raha manolon-tsainanao izy de sainy no miteny hoe ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny dikan'izany, azonao itokina ny teniko, azonao enteherana ny teniko, azo antoka ny teniko, fa tsy miteniteny foana aho raha manolon-tsainanao. Sika ry havana, raha manatona dokotera ohatra, de mino sika fa ireto fanafody zay omeny antsika reto dia fanafody zay teraka fanasitranana ao antsika araka ny fianarana zay nianarany dokotera. Ary na de tsy fantatsika azany hoe ahoana moa no fiasan'ireo fanafody reo amin'ny tenatsika, inavy ny composition n'ireo fanafody reo, matoko ny tenin'ny dokotera isika, ka de mihinana ireny fanafody ireny. Ary de mitondra fanasahana tokoa noho ny fiasan'ny fanafody eo amin'ny tenatsika. Finoana ny tenin'ny dokotera no inanatsika izany fanafody izany. Ny fankatoavanao ny tenin'ny Kristy de hitondra fanasitranana maro eo amin'ny fiainanao. Fa ny zavatra lehibe dity, vonina ny hankatovy aho, sa mila tolon-tsaina hafa avy am'izao tontolo zao, sa mila mpanolon-tsaina hafa avy am'izao tontolo zao. Ary eto ary de tiako ny ampirisika atsika hoe raha misy tolon-tsaina tediavinao, avy aiza no tediavanao tolon-tsaina voalohany indrindra. Raha mikorontana ny fiainanao, avy aiza no tediavanao tolon-tsaina voalohany indrindra. Ny fiainantsika, raha bricoleur no ataotsika mpanolon-tsaina, de milaza aminao aho fa hikorotana lava ny fiainanao. Tsy azonao, tsy ho azonao toky mihitsy ny mandrak'izainao, fa raha ilay mpanolon-tsaina mahagaga ny manolon-tsainanao. Manontany ny tompo anao amin'ny zavatra rehetra. Tompo, teanao an'izao aho ahoana ny hevitrao. Tompo, teanao an'izao aho ahoana ny hevitrao. Dia milaza aminao aho fa hanolon-tsainanao ny tompo. Satria izany raha teo ny teniny, hanolon-tsainanao aho, hanoranao ny lalaka lehanao aho. Ny zanak'Israely raha niala avy tany amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, dia nitarika azy teo aloha ny andrafo sy ny andraona,
ary ny tenin'Andriamanitra nentiny Mosesy no nitaridalana azy tamin'izay nalehana rehetra. Tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra no nidirany ny tany amin'ny tany Kanana, namakivakin'ny ny tany efitra, ny tany ranomasina mena tamin'ny tany maina, namakivakin'ny ranomasiny Jordanina, nandravana ny mandan'ny Jeriko, nandresena ny fahavalo rehetra, nandringana ny Amalekita. Izany rehetra zany de tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra avokoa. Ary Jeso Kristy Tompo, lay mpanolon-tsaina mahagaga, de afaka manoro hevitra anao amin'ny lafina rehetra. Ary zao ny zavatra mahafaly ry havana. Rehefa ny tenin'ny Kristy no enteranao, ny tenin'ny Kristy no arahinao, faniliny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao, de zao ny zavatra mahafaly. Tompona ndraikitra amin'ny tolo-tsaina nomeny anao Kristy. Raha ny enavaratra ny nasainy nalehanao, ka ny enavaratra tokoa ianao, de miaraka aminao izy, satria izany ny teniny hoe ino raha momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Fa ny mampikorontana ny fiainanao manokana de ambarako aminao, satria menavaratra ny tiany tompo alehanao, anina ny loran'ny sainanao, nefa menatsimo ianao. Ary tsy tena menavaratra fa ngamba menavaratra andrefany ianao, fa tsy tena menavaratra araka ny teniny. Ary izany mahatonga azy tsy araka aminao, ary rehefa tsy miaraka aminao lay mpanolon-tsaina mahagaga de milaza aminao aho fa tolo-tsaina tsy avy aminy no rahinao, fa tolo-tsaina avy eo am'izao tontolo zao ihany. Ary ny hevitra eto am'izao tontolo zao, raha misy teny zato mandeha eto am'izao tontolo zao, ny teny tena marina amin'ireny karaha ihany ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra ihany ny fahamarinana, manamasina azy amin'ny fahamarinana ho Jeso Tompo, fa ny teninao ny fahamarinana. Ko mba manaova re tahaka ny Josafata. Josafata momba fantatrao ny tantarany, lehilahy natahotra an'Andriamanitra, mpanjaka tany Jodia izy fa izay. Nanota nefa Ahaba, nampanompo sampy ny firenena varatra Ahaba, ary de tonga ny fahavalony hiady aminy. De niantso an Josafata izy, niantso an Josafata izy mba hanampy azy. De ho Josafata hoe eny, hanampy anao aho satria firenena iray antsika taranak'Israely antsika, saingy zao anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Efa manana miaramila ianao mariny zany, efa manan-kalesa ianao mariny zany, fa anontanio aloha ny tenin'i Jehova. So de misy antony nahatonga Jehova andefa ny Sirianina hiady aminao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Amin'ny zavatsarotra mitranga amin'ny fiainanao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Amin'ny zavatra mety manahirana anao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Inona no antony zao Andriamanitra? Anontanio aloha ny Tompo. Satria mazava loatra ry havana, fa ny zavatra izay mitranga amin'ny fiainanao tsy tonga ho azy akory. Ny zava-misy eto amin'ny firenena aza, mba manontany an'i Jehova moa isika. Nahoana ny manan-karena isika, manana safira betsaka tsika, manana volamena tsika, manana vatosoa sika, manana zavatra maro tsika, manan-karena amin'ny olona manam-pahaizana isika, kanefa nahoana ny misy ny tahaka izao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Mba tokony hatao ihany, ny atao hoe analizy teolojika ny tantarany Madagasikara. Mba tokony hatao ihany zany, fa tsy hoe analizy politika fotsiny ihany no atao, na analizy ekonomika ihany no atao, fa tokony mba hatao ihany hoe fa ahoana ho ny tenin'i Jehova, nahoana ny mbola tahaka izao zahay, ahoana ho ny hevitra ilay mpanolon-tsaina mahagaga. Maka mpanolon-tsaina ianareo manam-pahefana, maka mpanolon-tsaina ny tsirairay avy, moa mba maka ny Jeso Tompo mpanolon-tsaina mahagaga anao ve ianao? Mba manontany an'ilay mpanjaka ny mpanjaka mpanolon-tsaina mahagaga ve ianao, raha manam-pahefana amin'ny toerany samihafa? Na fahefana amin'inona zany, na fahefana amin'inona zany, iza ny mpanolon-tsaina anao? Raha ny etaeta ny fanahin'Andriamanitra, de ho ilay mpanolon-tsaina mahagaga no mpanolon-tsaina anao, de ilay Jeso Tompo izany. Fa raha Kristy ny mpanolon-tsaina anao, amin'ny fiainanao rehetra, de milaza aminao aho fa ho tanteraka aminao ilay fiadanana tian'Andriamanitra hanananao. Eto am'izao tontolo zao, fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitahana. Any ambadika izao fiainana izao, lay nanolon-tsainanao teto an-tany, lay mpanjaka ny fiadanana, no iara-miaina aminao mandrakizay. Havako, aza mila saina any amin'ny maty, na mitady fanoloran-tsaina avy am'izao tontolo zao, alohany lay mpanolon-tsaina mahagaga. Fa raha sitaky ny fonao, manatona lay mpanolon-tsaina mahagaga, dia Jesosy Kristy Tompo zany. Fa raha izy no mpanolon-tsainanao,
amin'ny andro ny mpiainanao de milaza aminao aho fa ho tompona andraikitra ny amin'ny fiainanao izy, hiantoka ny fiainanao izy ary anome anao zay irin'ny fonao izy satria manaraka ny teniny ianao. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah'Andriamanitra ho ianao, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Engany e, manomboka an'io dia Jeso tompo no mpanolon-tsaina anao, fa izy no lay mpanolon-tsaina mahagaga nomen'Andriamanitra anao. Tsy ho lavinao ny tolo-tsainy de ho sambatra ianao.